marié. Il y a un chose que la lettre à l'ouest, à la France, à passer un peu plus, s'il vous plaît. Encore un peu. Merci. Music
mantsara maefa ny zavatra rehetra ity solona tolotra sy atolotrareo ity. Andriamanitro, izao solona ifandraisanay aminao izao, nataonao iombonanay anjara aminao Andriamanitra avo indrindra, koa mianto aminao izahay, enganeo arakaraka ny alalanay ny manana nambaranao, manamasinanay ny toe-piainanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fombatsika mianakavy aneny tompo, asandra toarifo isori arakasitra ny tombo andry amaritsika mendrika sirary tokoa ary mety sady mahafonjy ny miteranao landava ny tompo ray masina, fa indrindra amin'izao fotoana izao anaovana solona ny Kristy sanak'ondry ny Paka izao. Ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ka nandavorary ny solona taloha, ary nametraka ny any teo am-pelantananao ho famonjenanay. Izy ilay sady mpisolona no tena anaovan-tsolona, ary zanak'ondry atao sorona. Ka noho izao avaliana lehibe amin'ny Paka izao, dia metaka ravona ny tany tontolo, ary ny eny ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalasa ny voninahitrao amin'ilay antsa betesinay lalandava manao hoe Masina
Eny masina tokoa ianao ray no arano fahamasinana rehetra. Koa mianta aminao izahay, ary tsay ny fanahinao toy ny andron-danitra. Hanamasina ireto fanomezana ireto, ho zary vatana sy rano Jesosy Kristy tomponay. Fa tamin'izy efa tolotra ijaly ka nanaiky an-tsitrapo, dia nandray mofo ary nisaotra. Izarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo, fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no ny avy ny sakafo, dia nandray ny kalisy izy, nisaotra indray, ary nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy misotro amin'ity ianareo, fa kalisy misy ny rako ity. Raha irena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, alatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro, ho famelana ny fahotana, ataovy izao ho fahatserovana. Mahatsiaro ny zanakao maty sy mitsangako velona izahay, ka atolotra ianao ray ny mofo antoky ny fiainana sy ny kalisika antoky ny famonjena. Ary velom-pisaorana izahay fanekenao mendrika hijoro ato anoloanao sy ianao fampifivavahana aminao. Ary mitarama-tanandro izahay mba hatambatra ny fanahy masinao iray, ka mimonanjara amin'ny vatana sy ny rano Kristy. Sarovy iray ny eglizy nomelim-patrana ero amin'ny tany, atao izay anavarazy amin'ny fitiavana, miaraka amin'ny ray aman-dreny dia mpamparay masina Leofa 470. Ny evekanay Olivier, ary koa ny mpanao raha masina rehetra, ireo tompona raikina rehetra ato amin'ity communauté tafavory eto ity. Akinaiminao ny fiainanay tsirairay, ny tokantrano, ny asanay sy izay rehetra vinavinapenanay tsirairay. Dia sarova manokana reo izay salama izay miatrika fahasahiranana sy olana maro samihafa. Sarova ve ny mpanaponao da ny rapanana, raha zafy mahatratra dizo lea, se zafindray be dizo rinonao. Mpanaponao izay nasonao hiala amin'ity fiainan'ity mba ho any aminao, niala ny fahafatesana salanjanakao izy ireo, ka engane sangaky velona to azy koa. Sarovy koa ro avanay rehetra efa nodimandry, nanatany sangana ho velona, sy ireo rehetra ny aloha lalana anay. Mba samy raisy izy ireny samy ahita ny fahazavany hitavanao. Mba amin'izao foana izay rehetra ho mendrika imbananjara amin'ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny masina Maria Virjina Renin'Andriamanitra, ny masin-da Josefa vadiny masina sy ny apôstôly sambatra, ary ny masina rehetra
izay nahitasitraka taminao tetỳ an-tany, ary ariky iteresaka lazanao an'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ho aminy, ry Andriamanitra ny rehefa ny zavatra rehetra, dia anao avokoa mifanahy masina, mihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Maintenant, je pense qu'il faut souligner aussi la particularité de cette secte, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, c'est ça? Donc les jeunes, les enfants, vous êtes l'espérance pour notre communauté. Donc je vous invite maintenant à venir ici autour de l'autel. On va dire ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Entrez. Jesosy Kristy Tompo. Ianao milaza tamin'ny apôstolinao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Aza ny fotanay jerena fanonton'ny eglizinao. Kristianina manana fanantenana, manana faliana dia andeha mianakavy hiaraka hifandray tanana. Aneo an'izany fanantenana sy fiadanana izay ho anatintsika izay. Fombantsika mianakavy eneny fiadalan'i Kristy.
zanak'ondry amin'ny fanasany. Ity zanak'ondrin'Andriamanitra ity le manala ny fahotany zao tontolo zao. Nombozy atrekenalatotro, fa manombokenaina sosianao fanahitra. Ivatana amandrany kristiana hitaitsika ho velona mandrakizay. Amen. Raha ataontsika mandritra ny fandraisana ny vatany toa indray arivo